Son zavatra teneniko anareo za dia tsy fona ary za tsy anaiky an'izany zavatra zany hoe io alainareo ny volam-panjakana, alainareo ny volan'ny fer, lanianareo fahatany, alainareo ny volan'ny knaf, sahoana moa zany système de retraite malagasy amin'izao, alainareo daholo ny vola zay misy ny anay rehetra ny DGRC, zay anina rehetrarehetra nisy volana alainareo daholo, lany izy zao. Tsy voaloha zao ny anina ny rehetrarehetra na ny entrepreneur na ny pétrolier sy ny tariny. Potehanareo Madagasikara, za tsy anaiky an'izany. Ataovy atsainareo zany, tsy anaika fa dia ifampitadiritsika. Na higadra na hafatesako ary ty zavatra ty, tsy miraharaha an'izany. Faly miarabantsika jiaby indray mpanaraka an'saina ty vaovao malagasy na ifatesiko na higadrako azy zavatra teneniko ty dia tsy miraharaha an'izany ary tsy manaika hatramin'ny farany hoy Maherilanto manandafy ary tenentsika ihany koa hoe malama. Na ny hevitra manko raha tadiditsika izay ny fanehoan-kevitra nataon'izay dia tsy manaika hatramin'ny farany amin'ny resaka fandaniam-bola mioapampana izay tsy lahara-pahamehana ataon'ny fitondram-pandrakana ary alainy ny vola rehetrarehetra. Hitantsika zao fa i Rajoelina dia nalainy ny vola tao amin'ny CNAPS, nalainy zareo ihany koa ny vola tao amin'ny BNGRC, fa indrindrindrindra vola ny fond routier na fer zay natao fandaniam-bola mioapampana amin'izay tsy lahara-pahamehana. Hitantsika zao ireo teleferika sy ny sisa tsy voatanisa izay fandaniam-bola mioapampana izay ary hatramin'izao manko i malama dia mbola any amponja. Olona ohatran'izao no ilaina amin'ny firenena mitaky sahy mijoro ho an'ny firenena ho an'ny tanindrazana na dia maty aza izy tsy mampaninona azy zany ka hoe fitiava-tanindrazana no mibaiko azy. Efa hitantsika fa izy tsy fona zany mihitsy na dia ho vy na ho vato na ohatrany ahoana ny zavatra izy eo ary hitantsika manko zany fa mbola any amponja izy amin'izao fotoana izao na dia eo aza zany rehetrarehetra zany dia amin'izao fotoana izao manko raha hitantsika mitambazotra serasera fa voafantina hoe meilleur ataontsika leader zay manko ny flou Rajoelina zay tenentsika zay hoe mandresy izy isika ary mandresy Madagasikara zany no mameno hafaliana ny foko amin'izao fandraisako ity Amboara ny mpitarika politika afrikanina mendrika indrindra ho an'ny taona 2024 ity. Tsy ho ahirery izao fandresena izao fa reharehany malagasy rehetrarehetra ihany koa satria ity Amboara ity dia mariky ny finiavantsika hivoatra sy handroso sady hampahatsiahivina ireo dingana efa vitantsika sy ireo fanambola miandratsika izay ary maneho fa tafita trany ivelany sisintantsika ny vina hitondrana ny fampandrosoana marina ho an'ity firenena malalatsika ity ary hanorona ho avy tsara kokoa hatrany ho an'ny taranaka. Ity manko izay fanehoan-kevitra nataony Rajoelina zay ary dia miraraka hitantsika fa hoe merci, félicitations, congratulations zany filoham-pirenena Rajoelina mahakasiky ny hoe fahazahoany Amboara izany, mampametram-panontaniana zany ho antsika rehetrarehetra fa indrindrindrindra na ianao mpisolelaka na ianao mpanoha na ianao mpanohitra hoe Amboara ohatrany ahoana manko no mampireharehanao fa hoe ianao no voafidy voafantina fa tsy hitanao ve ny zavatra misy iainan'ny vahoaka malagasy ankehitriny fa dia maro manko ireo manao félicitation any filoham-pirenena Rajoelina zany. Misy ihany koa manko antsika zao rehefa miresaka dia hoe tsy fitiavana ny Rajoelina no ataonao io reto tsy fitiavana ny Rajoelina ohatrany ahoana manko. Hitantsika zao volan'ny fer mandeha tsara ve ny lalana aminareo any aloha. Hitantsika zao ny fahasimbana lalana RN6, RN2, RN4, RN7, RN10, RN11, RN12 ireny rehetrarehetra manerana nosy zay feno lavadavaka ary tsy mandeha amin'ny laoniny ary tsy hitantsika fa tsy misy lalana zay tsy mitaraina ny olona rehetrarehetra. Eo ihany koa ny fiavian'ny oran'andro amin'izao fotoana izao ary samy manao hevitra zany manko ny olom-pirenena rehetrarehetra satria mijaly tsy resaka lalana zay ihany azy mampijaly vahoaka fa hitantsika ihany koa fa raha mbola manjaka ny tsy fandriam-pahalemana. Hitantsika ny zao ny tsy fandriam-pahalemana vao tsy ela akory ny partage ny publier ny vidéo zay famonoana ny rasazina rindra zay tany amin'ny district Ambatofinandrahana zay. Raha mbola manjaka ny tsy fandriam-pahalemana eo ihany koa ny tsy fanjariana ara-tsakafo, ny kolikoly na resaka ekonomia zany, ny fitsarana mitanila sy ny sisa tsy voatanisa mbola lava ny lisitra misy Madagasikara ary fahafiry marina moa ny Madagasikara amin'ny lafiny rehetrarehetra hoe ianao leader ataontsika hoe nahazo amboara. Misy ve ny demokrasia aloha eto amin'ny firenentsika
ataoko angamba fa tsy mendrika ny omena Amboara izany ianareo mpanao politika ireo fa indrindra ianao filo Rajoelina zany ka mirehareha manko amin'izao fotoana izao ny filo Rajoelina sy ireo namany manao félicitation amin'izay dingana vita ny resaka eto nefa tena tsy misy fandrosoana na dia silakilakoray aza ny vitanareo hatramin'izay mandafa efa firy mandato koa moa ny filo Rajoelina kehitriny efa nanomboka tamin'ny teteza mitantanana izy io endrika velona fisehosehoana ihany ane no hita eto endrika fisehoana ihany no betsaka eto fa tsy misy tena mipaka any amin'ny fototra ohatra hoe any amin'ny sosialim-bahoaka sy rehetrarehetra izay fa fisehosehoana velona ihany no misy amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny izay ka raha sisy ny olom-pirenena samy maneho hevitra avelao zany tsika zao mba maneho hevitra hoe mandroso na hoe amboara ohatrany ahoana moa azonao nefa firenena mikorosofahana mahantra resaka tsy fahandriam-pahalemana zao tokony hoe komasoa ny fitondram-pandrakana ankehitriny fa tsy hoe ny hiaro ny sezanareo de mameno ny tanàna renivohitra reny hitantsika zao fa na Antananarivo renivohitra feno gendarme na polisy na miaramila reo nefa any amin'ny district any hitantsika fa minon'olona etseroa fijaliana etseroa tsy fampiana sakafo resaka ekonomia filaharana Madagasikara moa aiza ho zao tena misy ne olona tena sary tsy manatrano kenatra efa very mitsy angamba ny trano kenatra ny filoham-pirenena Rajoelina de omena tsiny ve ny olom-pirenena maneho hevitra hoe amin'ny fomba ahoana nazahoanao Amboara nefa ny firenena na vahoaka tantaninao tsy mizarizary tsy miadana tsy milamina de amin'ny fomba ahoana ianao mirehareha fa hoe za nahazo Amboara ho antsika malagasy rehetrarehetra ty ary maro ihany koa ny olona maneho hevitra ao anatin'ny Facebook ny Rajoelina zay tsy voatery manao félicitation ihany fa maro ny olona mitaraina maro olona ataontsika hoe ahazo ny tsy fandriam-pahalemana zany koa izay ihany koa no afaka nozaraintsika eto tompolasy sy tompoko vavy resaka mahakasika ny toe-draharaha politika zay azadino hatrany ny miabone na manao j'aime na manao commentaire ahafahantsika mahatsaratsara zavatra zay makasitraka mialoha tompolahy sy tompoko vavy zao ny zavatra teneniko anareo za de tsy fona ary za tsy anaiky an'izany zavatra zany hoe io alainareo ny volam-panjakana alainareo ny volan'ny fer alaninareo fahatany alainareo ny volan'ny knaf sahoana moa zany système de retraite malagasy amin'izao alainareo daholo ny vola zay misy ny anay rehetra ny DRGRC zay anina rehetrarehetra nisy volana alainareo daholo lany izy zao tsy voaloha zao ny anina ny rehetrarehetra na ny entrepreneur na ny pétrolier sy ny tariny te anareo Madagasikara ary za tsy anaiky an'izany ataovy atsainareo zany tsy anaika fa de ifampitady hetsika na higadra na hafatesako ty zavatra ty tsy